Izay ny mahakasika an'indry fa tsy mbola miravina kosa ny raharaha izay mahakasika indrindra ny fitokonan'ny sampan-draharaha ny fananantany hatramin'ny omaly zoma fa 17 volana jolay mbola manohy ny hetsika ny syndika telotota ao anatin'izany sampan-draharaha izany arahantsika ny sary. Mahatratra 7 sy 3 hetsy ny fangatahana tany-panjakana eo anivon'ny sampan-draharaha ny fananantany. Ireo fangatahana efa voarain'ny sampan-draharaha ireo ihany araky ny didim-panjakana navoaka ny ministera-panjakana misahana ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana no dinihana. Tsy pahan'ny mpiasan'ny fananantany anefa izany. Ho azy ireo dia mbola famerenana amin'ny ampahany ny tany-panjakana no misy. Manohy hatrany ny fitokonana ny mpiasan'ny fananantany ary mitaky ny fahazahoan'ny zokiolona rehetra mangataka tany-panjakana. Nisy tokoa zany ny arrêté izay navoakan'ny ministra-panjakana mahakasika ny fampitona ny fangatahana tany-panjakana fa le arrêté nivoaka zany amin'ny ampahany ihany zany. Zany hoe levé partiel moa filazatsika azy amin'ny teny baiko amin'ny ampahany ihany zany hoe ny fangatahana izay efa voaray ato amin'ny sampan-draharaha zany no afaka mandeha amin'izao. Fa irahantsika mahita moa zany fa mbola tsy miasa zany sampan-draharaha ny fananantany manerana nosy hatreto dia mbola tsy misy zany ny service izay azo omena ny mpanjifa zay hatreto tsara marina ihany koa fa ny fangatahana izay napetraka dia tsy ny levé partiel fa levé total zany hoe famerenana amin'ny laony indray araky ny lalàna 2008-014 famerenana indray mandeha zany ny fahafahan'ny malagasy rehetrarehetra zany ny olona rehetrarehetra mangataka sy mizaka ny zoa amin'izany fangatahana tany-panjakana manerana nosy zay zany. Takin'ny mpiasan'ny fananantany ihany koa ny famerenana ny fandinihana ny lettre de politique foncière ary ny tokony andraisana ny hevitr'izy ireo mikasika ny fananantany. Ny teknisian'ny fananantany izay manamafy fa tsy tokony tany-panjakana rehetra no alefa tany-tanan'ny commune. Na dia nisy aza ny fiantsonana nataon'ny ministera-panjakana ny tokony iverenan'ny mpiasan'ny fananantany manohy ny asany, mbola manohy ny fitokonana ny mpiasan'ny fananantany miisa 250 manerana ny nosy.